miora amin'ny herintaona toy izao zany tsika efa tokony mipetraka eto 200 mégawatt ny fitondram-panjakana anao investissement ana 100 mégawatt goavana be mifandaniana amin'izany fa zay ny dingana tsy maintsy atao ary ianao moa miteny hoe rovintsika zany no afaka amin'ny aizina zay mitondra fahazavana tokoa dia mitondra fanantenana ary tsika dia hitondra fahazavana hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy raha manontolo fantatro fa mafy zao fa mangataka ny vahoaka malagasy miasa tsika fa tsy hoe mitazapotsiny mila maharitra kely tsika ary miasa andro manalina ny tenako mihitsy mivory tsy tapaka amin'ny tompona andraikitra amin'ny jirama ny defi goavana tsy andro tsonitsika amin'ny reo orinasa tsy miankina zay tsy mety tonga ny fanamboarana anazy fa mampiteny Mona iny teny nataony Ngay Rajoely tamin'ny Maliny Ngay Andry Rajoely ny teny ianao tamin'ny Maly fa miasa mafy miasa mangina miasa ho an'ny vahoaka malagasy fanontaniana mba tiako hapetraka aminao mahasolo tena ny vahoaka malagasy ny tenako aiza re tompoko ny vokatra ny teny ianao hoe fa miamandroso ny vahoaka malagasy fa miamandroso Madagasikara fanontaniana mba tiako hapetraka amin'ny vahoaka malagasy rehetra 3 tapitrisa manerana ny Madagasikara iza re tompoko no mahatsapa an'izany fandrosoana izany Ngay Andry Rajoely tsy mitady fahagagana avy aminao ny vahoaka malagasy au moins mba tsy tokony ny potehina ny toe-karena ny vahoaka malagasy tokony navelanao tamin'ny endriny teo aloha taloha nandraisanao ny fitondrana ny toe-karena malagasy au moins tokony navelanao mihitsy tamin'ny endriny iny mba nampiadana ny vahoaka malagasy tsy mitady teny mamy teny tsara lahatra avy aminao isanandro tsy mitady propagande avy aminao isanandro ny vahoaka malagasy mitady fiainana tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy flo tany amin'ny propagande amina mégawatt 400 mégawatt ngamba ntsaroko débatanao tao amin'ny télévisionna malagasy tamin'izany fotoana izany no nampanatenainao parc solaire maromaro jiro mandeha amin'ny masoandro tsy tsaroko fotsiny raha nampanantena Cobra moa anao tamin'ny fampielezan-kevitra na tsy nampanantena fa nisan'ny vokatra moa zany androany tsika amin'ny resaka io fa ny zavatra iainan'ny vahoaka androany Andriamatoa délestage main frigo maty ny télé tsy afaka manao ny panneau soudure sy ny maro hafa zany ny tena zavatra iainan'ny vahoaka fa ny mampalahelo na de tapaka aza ny jiro midangana ihany koa ny facture ny jirama avy roa eny avy telo eny mampalahelo moa satria ndray manahirana fa nareo menakafo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina asa vita tsy miasa saina amin'le vahoaka sy tia délestage sy ny vidim-bary sy ny menaka maro zany le aina vahoaka ka raha miresaka jirama tsika dia mahitsy ny fanontaniako tsy tantara sifra ntsony Andriamatoa fa hoy aminao hoe Andriamatoa ny républicaine Madagasikara mba mangataka aminao inona ny nampanatenainao dia inona ny vitanao androany efa taona sy tapany afaka 3 andro tsika mifampiresaka eo marina zany teneninao zany Gasikara mikaikaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage zao efa namety remarque monsieur le ministre ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre 3 semaines tsy misy délestage tsony fa raha fatarana eto amintsika tsy maintsy tsika metraka farak'izay aingana le parc solaire 20 mégawatt apetratsika ao anatin'ny fotoana fohy tonga dia ho atontsika eo amin'ny herinandro zay zany no ataontsika monsieur le ministre ary ny vaovao tsara lehibe zay ho zaraiko ihany koa tao anatin'ny fivirina napetraka teo dia ametraka ny
centrale lehibe indrindra tsy manofa ntsony ny jirama zany fa centrale na 105 mégawatt mbola tsisy nanao an'izany teto 105 mégawatt tsy maintsy tafapetraka alohan'ny voalohan'ny volana mai zay no défi ny raisika niakaka tamin'ny ny société zay mametraka an'izany eto Madagasikara. Amin'ny anarany fitiavana tanindrazana dia mba mangataka ny unité politique anao androany mba hiteny amin'ny vahoaka malagasy ny marina hoe oviana marina hitsahatra tanteraka ity délestage ity satria ianao ny teny hoe tsy hivoaka ny efitra ny mihitsy ianao raha tsy mahita vaholana. Mbola ny teny indray ianao hoe mareta nareo vahoaka malagasy fa afaka 6 mois dia tsisy délestage tsony eto Madagasikara. Mbola nanambara ianao tamin'ny vahoaka malagasy fa afaka 3 mois dia tsisy délestage intsony. Amin'izao fotoana izao fa mananika any amin'ny 12 ora ny délestage potika tanteraka ny firenena. Mila fimpitoana marina mantsy ny vahoaka malagasy ahafahana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiainana ho hatrany isy iterandriana solonyaiko. Omeo daty fixe marina tsisy lainga izahay mba ahafahany vahoaka malagasy handray fepetra amin'ny fiainany manokana na amin'ny orinasa na amin'ny zavatra izay ataony hoe inona tokony atao. Ny filazana ny marina mantsy no ahafahany malagasy mandinika ny ataony ho an'ny ho avy ho ihany koa ity lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny antiny miram-pirenena ity. Mba ahafahany vahoaka hiteny hoe mety hividy groupe na hividy panneau solaire na aleo aloha hiaretana mandraka hatongavan'izany fotoana izany. Zany no angatahiko aminao ngay anjerejoela. Rotopona ndraiky tavoro eto firenenareo fitiavatsy ny ataoko hoe ny filoham-pirenena zany samy préministre ny tena hoe manafaka. Resaka ataoko hoe ny etaetan'ny vahoaka ndreny tokony angatahan'ny mpanao gazety iresahany. Inona ny antony tsy hanehoany hevitra. Izy zany raha mahelo zareo ambonimbony eo dia tokony afaka mamaly an'le fanontanian'le vahoaka kely ohatra antsika zao. Dia faharoa manaraka zany mikasika an'ilay hoe ohatran'ny hoe zany vitrine ny Madagasikara ny akamaso tena omeny Pierre Pedro lesina mihitsy ny eto Madagasikara. Za zao resaka fianarana fotsiny jerevako maninona entité anankiray ohatran'ny Pierre Pedro mavita manangana sekoly manara-penitra. Io tena manara-penitra amiko fa tsy tenenina fotsiny hoe manara-penitra ohatran'le hita maso. Ny sekolim-panjakana amin'izao fotoana izao tena mba mitsidika ve ny ministra ny fanabeazana. Ny eto voatany fotsiny teneko fa tsy mijery an'izay tsy hita maso mba tsy dio ny sekolim-panjakana. Fa izao manana zanaka mianaka amin'ny fanjakana fa tena mampalahelo e. Mampalahelo le fanabeazana mihitsy ve no potehany. Tianareo mitondrona ve ny zanaka malagasy. Kanefa tsy manaiky an'izany izahay ray aman-dreny tanàna zanaka. Fa bajereko zay. Fa fitenenina fotsiny hoe izao ny akamaso fitaratra mamalala miraka zareo nareo ngeny no miteny anteranareo amin'izany. Zay tompoko zay fa fanehoan-kevitra ihany ny tena fa mahita ny zavatra ihany tena efa kiraro ntsony indrindra fa fanabeazana teneny foana irizakeo fanabeazana. Fona tompoko. Eny ary marina mihitsy zany ary matetika mitsingitsika eto miresaka an'io hoe ary tena mametrahana fanontaniana ary hoe ahoana tokoa moa any amin'ny toerana any ambanivohitra ny indrindra dia hoe dia tena vitany ray aman-dreny sy ny mpitondra ny toerana any ve ny mijery maso hoe ny fotodrafitrasa vozany zanany fianarana sy fahalalana dia tafilanitra ry nreatiana tsisy ry rindrina ary tsisy. Ny sasany mety hoe ohatran'iny ino mo tsy aloalo ny filazan'le izy ohatran'ny hoe trano eva zany ohatran'ny hoe trano eva tsisy sisiny fa dia ao
nysolony ny efitrano ianarana eto andrenivohitra renge manahirana be mihitsy mietritra le izy misy tsanganankiray izy hoe tsy miboribory tany faharoa etsy toerana sekoly io de fandroritana be mihitsy a satria misy tale teo aloha tale vaovao misy tompona andraikitra amin'ny ataontsika hoe fiadidinana farim-piadidina de samy ao anaty mampiasan'ny efitrano ao anatin'le sekoly de fandroritana be de misy hatramin'ny tanin'ny sekoly zany zao ohatra n'ireny anaovana braderie reny ao boribory tany faharoa eto Antananarivo reny vohitra de eritretra zany ataizany lanjan'le hoe tontolon'ny fanabeaza fampianarana eto amin'ity le toerana tokony anaovana fantarana metrahana fotodrafitrasa efitrano-tsekoly ianaran'ny mpianatra anaovan'ny mpianatra fizarana ataontsika hoe reny au lieu de manao an'le hoe école verte moa filaza le zany de mba eo izy manao fizarana hoe mety tanao le misy an'le tony karazany hoe cantine scolaire mba manao volovolo kely eo izy fa nazara de lasa ohatrany olafany eo de ohatrany tsinjatsinjaraina ho an'ny olo efa fantatry ny any amin'ny ministera sy ny tompony andraikitra samy hafa io a fa zay aloha mbola eo am-panangonana an'le dossier tsika io zao hoe zany ve le zavatra amindra ary tsy voakasika izany koa ny commune sy ny commune de isan'ny misahana mia ary tompony andraikitra ny fotodrafitrasa indrindra fa ny EPP eto Antananarivo renivohitra de tsy efa resaresantsika eto aloha zany karazana hoe inona filazana zany ody ambavafo anga ody ambavafo fa tena tsy zay kosa aloha zany a mbola ambava no iresahana l'izy eto fa rehefa azotsika eto ny dony satria tena ny sary tonga taty amiko taty ryndrehetiny ireo zao le olona mijery izy ao reo olo reo de hoe ny olona manodidina maninona le manodidina de efa mba mamariparitra tany le tany amin'io tany mpanjakana affecté amin'ny ministère d'éducation nationale de ho tsinjatsinja hitrahita amin'izany de ahoana ary ho atao izy le mpianatra rapitsy ny olona mitombo ny isamponina hitombo manaraka an'izany koa ny isan'ireo mpianatra zay tokony hano fianarana amin'ilay ambara tonga fototra eo amin'le toerana io ao miboribory tany faharoa io ho tenentsika eo aoriana le hoe fokotany aisa zay fotsiny aloha dao zatsy izy miaraby nanahoana manahoana tompoka manahoana any amin'le ro any sikaganareo mihitsy a hoe ahoana ary zany efa hoe mbara mitondao de manamatatsy le rangaha teo a sanao aiza mona tarany kolera io ary NSC efa fotoana zao ao fotony reo kirara reo anao tena fampanjakana samina azy fampianarana io fanazazany bange le teny ampianareo hoe ataovy sanio azy io fa tena tsara io efa fotoana zao ao mbola tsy voaka azy anahirana tena mazana be mihitsy fataranga eny ary de le inona le hirany aza malahelo aza mito izy andray miran'iny memes académie asitsika kely azany any satria maraina ny andro amin'le hoe mba atao zay mba ahafahana mitelona tsy moramora an'le resaka koa satria vao maraina loatra tsika manao an'ity tafy ty tena marina loatra zany raha ny filana amin'ny olombelona to hoe vita fiofanana isahana na isehatra eo amin'ny tontolo ny fanabeazana amin'ny ambara tonga samy hafa tsy ampy raha mihoatra amin'ny filana iza manao zay andraikitry ny fanjakana tena tsy mivilivily ny tsy ohatra hoe ohatrany hoe fanampy amin'ny fotsiny tsy hoe fanampy no zany inona ny tena voambolana mahalitanao le fisin'le tsy miankina zany manao an'io fitena adida amin'ny fanjakana mahadiodio ny tontolo ny fanampianarana sy fanabeazana toy zany koa ny resaka ny fahasalamana fa no le zava-misy aloha zany de io raha mahita io poste budgétaire ary ny reatina ao anatin'le misy fandraisana piasa mbola ny any amin'ny zavatra hafa aloha ny lahara-pahamehana fa tsy io misy ny hoe tena toanana ny jirama hatrany amin'ny vola amin'ny fampianarana anaovana an'le coupe budgétaire hoe anasorana ny volanareo aloha anaovana toana an'le etereto igny jiro reatina afirmaraina ny tapaka any amin'ny tany an-tanàna zao tamin'ny alina tamin'ny sivy ny tapaka 7 alina de etereto maraina ny andro amin'ny foanao amin'ny 4 sasany amin'ny 5 tsisy jiro anao sepigny iny ekizy rindretina afaka herinandro mahery kely mba fotoana mba iomana na amerena ny maizikitriko eran'ny tanàna
dia omena tsiny indray ve hoe simba ny tontolo iaina dia hoe tsy mifitrandrahana tompoko manimba ny tontolo iainana fa mifantrana ka zaniko itombo mifandropahana ala anaovana saribao sy ny etsetra satria le mba hoe angovo madio zany mba tianao sitrany hoe mampiasa herinaratra zany dia mampiasa maizina ho an-tanànako betsaka eny ankizy rindriatiana reo mitratran'le hoe tsisy saribao tsisy ninina tena lasa hoe inona filazan'le izy varomitrangana any zany tsy resahana ntsony ny fahadiovana sy ny etsetra tsika zany efa enjana be amin'ny olafiny hoe tena mafy mivatatsika ao anatin'le izy nefa mba hafa ihany le miara-misakafo ao an-tanàna andao za tsisy miaraba tompoko Allô. Allô. Miaraba maheno anao zay. Miaraba. Eny ary. Nitsika koa ny lasa mametraka fanontaniana amin'ny tena antsika zany amin'izao fanady aky plutôt zany fa le zahatra misy dia ohatran'ny misy aho hoe raha mitanga indray zany zao resaka momba ny any amin'ny semia sy ny aty amin'ny anteneran-drory misy hoe raha indray le zany za koa mietrika fa midivina say vahoaka ilay zany satria ohatran'ny hoe mangotraka ve le fanakianana mahazo an'le mpitondra fanjakana fa mandeha amin'ny lalana ohatran'ny lalana tsy dia isorany loatra ohatra kotsiny raha hoe makeo amin'ny 13 mai zao mampiresaka ny olona indray le izy zahatra fefeby zareo tsy andianana ohatran'ny efa tsy hita masy tsony izy mba zareo fa tsy maintsy mibaribary amasom-bahoaka dia manao an'ireny zavatra indray dia mety ve zany zao amin'ny fitentsika hoe mbola ray volana mialohan'ny enina amby roapolo jona dia efa zany ny zavatra mitany ka raha ohatra hoe zao zavatra zao misy dia tsika mba tokony mandray foana hoe ka zay moa ny ataon'le mpitondra firenena le mpitondra fanjakana misy lalàna mety inona amin'izareo moa no fomba fanajana azy fa dia fa nitsikitsahana ny ihany ny ataony zany hoe izy zany tsy mety n'le lalàna mihitsy tsy fezin'le lalàna mihitsy raha zareo fa sy ataony fotsiny eo dia ataony dia manao an'izao izy dia mety zany dia zay tiany atao zany dia mety fa itsika zany zao dia mitady zavatra hoe araka ny teninareo hoe vahaolana tsy dadina ka inona zany zao le vahaolana tsy hitatsika eny zany le vahaolana hoe aiza satria raha vahaolana hoe dia daditsika miandro fifidianana tsika fa mbola any amin'ny 2028 vo isy fifidianana misy lohan'ny mandrangaranga io a ny hoe mbola mitady troisième mandat asa nahoana zany mipetrakitika eto moandra-patonga zany 2028 zany ao anatin'izao sakoroka rehetrarehetra zao a tena sakoroka iny ny fiainam-bahoaka indrindrindrindra amin'ny lafiny sosialy ny fampianarana zany hoe efa piresahana tsony efa ohatra mampiteniteny foana dia fa dia zany hoe mianko tika inona indray miakiny zany zavatra zany satria dia vahoaka efa eo anaty fiainana tena mangidy tena mangidy ka dia tsy haiko hoe toy izany toko anazy tina fa tsy kivy eto gn'ampitsika tsy mahazo kivy